Mbola lafim-baovao manodidina ny fikarakarana ny fifidianana izay hatrany dia nametraka ny ihany amin'ny tsy fampin'ny fotoana ampianarana ny olom-pirenena amin'ny fampiasana ny bulletin tokana ny princesse Yasmine avy amin'ny distrikany Besalampy any ho azy dia tokony isy ny fitsapakevim-bahoaka amin'ny fampiasana ity bulletin unika ity. Tokony isy fitsapakevim-bahoaka momba ny fampiasana ny bulletin tokana na tsy alohan'ny sy ny fifidianana eto amin'ny firenena raha ny sosokevitra nataony princesse Yasmine avy any Besalampy. Ho azy tsy ampy ny fampianarana ny fampiasana ny bulletin tokana ka ahina ampanano sarotra ireo mpifidy indrindra raha avy any amin'ny toerana lavitra andriny. Tsy hoe tsy ampy ny fampianarana fa tena tsy misy mihitsy ny fampianarana sy ny fahaizan'olona ny bulletin unika. Ekeko atsika eto an-drenivohitra ny teny atsika matahotra fa mora io e ekeko fa mora amintsika avaram-pianarana le izy fa tsy mora amin'ny tatsasy any ambanivohitra ny bulletin unika. Ka za zany manana sosokevitra hoe maninona moa raha ohatra nanao référendum bulletin unika avako tsara manao référendum na bulletin unika. Inona moa le référendum bulletin unika? Eketsika malagasy ve ary zakatsika malagasy zato isan-jato no mampiasa ny bulletin unika io. Manohana nisy ny fifidianana moa ny princesse Yasmine saingy mihevitra fa tokony ho tsara fiomanana izany mba hialana amin'ny mety isian'ny korotana eto amin'ny firenena raha ny fanamariana.